fa kikely am'izay dia iverina am'le hoe laza mantsy ny tale généraly am'izao ary namoaka karazana communiqué mihitsy izy ary ao anatin'izany communiqué zay noetika dia amin'ny teny frantsay misy dikany amin'ny teny gasy izy ty fa mbola tsy azoko dia misy tahaka an'izao communiqué nataony Air Madagascar ary ny direction générale mamoaka zao zany hoe tsy tale général rery fa ireo mpiara-miasa amin'ny akaiky isan'izany ny misahana ny communication ny Air Madagascar zay juriste izy amin'izao fotoana zao mahafantatra tsara n'izany atao hoe lalàna hono fa ho azavaiko aminao le hono rehefa dia zao voalaza anaty le communiqué en aucun cas la question de réintégration ne rentre dans la compétence du tribunal administratif. Par conséquent, toute réintégration réclamée par les 4 agents sur la base de ces jugements est infondée. Zany hoe raha atao amin'ny teny gasy sosotra dia hoe tsy mahakasika mihitsy ny andraikitry ny tribunal administratif ao sy ao anatin'ny fetran'asa azony atao zany resaka famerenanareo iasa zany noho izany ny fitakinareo iverina iasa fitakinareo efa hatramin'ny rahalahy mianaka zany iverina iasa miaingy amin'ny fanapahan-kevitra na jugement ny tribunal administratif dia tsy mitombony zay zany zavatra ny teneny amaky anao am'izay ary dia omaly izy zao ny teny tao amin'ny l'express zaho tsy spécialiste ny loi malgache fa ny zavatra fantatry dia zao tsy compétente io juridiction tribunal administratif io amoaka jugement takanireny dia amaky anao code du travail zay atao mba masitsika rahantsika mahita article 139 amin'ny titre 5 chapitre 1 de Yann. Les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou en entraver l'exercice légal. En cas de violation de l'alinéa précédent, la chambre administrative de la Cour suprême est compétente pour connaître du litige y afférent. Code du travail zany fantatry ny département ary eto ny tiako hisariana sainao madame Lalatina hoe tamin'ny nivoaka angety jugement ty numéro 60 du 14 juillet 2015 dia efa nisy ny atao hoe sursis exécution zany hoe didy fampiatona dia tokony namerina ny miverina ny asa avy hatrany areo mandrapiandry an'le ny département juridique miaraka amin'ny cabinet d'avocat zay miaraka aminy dia nilaza fa hoe tsy hainay dikan'izany sursis à exécution dia namao recours mihitsy izy nangataka recours pour interprétation inona dikan'le sursis inona dika zany hoe nekeny tany ianao dia efa tokony nanontany tena raha ohatra ka hoe apte ve compétent ve ty juridiction ty andray an'ity dossier ty ary ty teny aminao dia jerevantsika miaraka eto fa ny jugement anankiray mbola misy aloha voalohany indrindra atao hoe recevabilité zany hoe alohany amoan'le tribunal anankiray zany hoe zao le didy mpanjakana ao avoaka move tena hoe compétence n'ity juridiction ty zay le recevabilité dia voalaza ato mihitsy ny recevabilité io hitantsika zany hoe sur la recevabilité dia zareo département juridique tsy naharaka le sursis à exécution dia nangataka recours pour interprétation dia vakiko aminao miaraka vakitsika satria manana dika tena mitovy ianao ny article 2 am'izany dia teneno amiko madame Lalatina fa ainao mandika tsara amin'ny teny gasy hoe inona mbola ataontsika hoe mampisalasala anatin'izao mbola tsy mazava ao anatin'izao article 2 il est déclaré qu'indépendamment de l'examen de la requête en annulation messieurs Rabarlalagad, Rakoutman Augustin, Rabel Fezou et Ramparsan Josué restent employés à part entière de la société Air Madagascar avec toutes les conséquences de droit comme si la décision de licenciement n'est jamais intervenue. Gamba ny raha tikantsika amin'ny teny malagasy tsotsotra dia hoe manapa-kevitra zany ny fitsarana tribunal administratif fa tsy misy ankinany amin'ny resaka fitakinareo na nafoanana n'ilay fanapahan-kevitra mihitsy fa ianareo efa hatramin'ny rahalahy zany dia mijanona ho mpiasa feno ny orinasa Air Madagascar reste employé à part entière de la société Air Madagascar miaraka amin'izay vokatra zay araka ny lalàna zany tahaka ny hoe tsy misy mihitsy lay fanapahan-kevitra nandroaka zany comme si la décision de licenciement n'est jamais intervenue ohatrany hoe tsy nisy zany izay fanapahan-kevitra nandroaka anareo izay hatreo zany dia efa mazava tsy tokony hisy adefitra le hoe fampidirana anareo iasa ahoana nefa no andraisana n'ity fanambarany ny Air Madagascar ity dia eo indrindra le zavatra tsika efina madame Lalatina zavatra misy dia zao hoe réintégration ozy ry zareo na le terme hoe réintégration renge zany tsy mitombony izay zany dia nijanona ho mpiasa foana satria tahaka ny tsy nisy mihitsiny na le mot réintégration zany tsy tokony hisy zany rehefa tonga teo arany
dia voaka le izy dia nivoaka ny atao attestation de non recours ny dikan'izay zany dia hoe azon'ny ankilan tsara dia ny air Madagasikara zany le dika le sursis à exécution mazava aminy dia nomena fepitaona izy dia nivoaka ny atao hoe grosse dia atoroko anao zany atao hoe grosse mino afa efa nahita ianao dia mazava be ty madame Lalatsina. La République de Madagascar monde et ordonne à toute autorité publique et à tout huissier à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Tam 18 janvier 2016 ty zary ty mahazo dikany tamin'ity mihitsy ny air Madagascar ary zay dia mbola nampanatitra dikany ary manana accusé de réception voarainy ny enanivy air Madagascar. Ny andro izay fepitaona herinandro tsy nitaterana le izy nandefa zay vady tany huissier dia nitondra izy ny atao hoe signification avec commandement tamin'ny 21 janvier andro alakamisy io ity dia misy caractère alimentaire ao izy ka à exécuter sans le délai zany hoe tsisy atakandro androany alakamisy dia atsovolareo satria efa folo volana le olona zao tsy nandray karama vohitsakitsaka daholo ny zony nandrasana dio izy hoe 21 janvier verneo ara-pitsoazoba na aloha mihitsy amin'ny latsinainy dia omeko délai mihitsy ianareo dia verina izy ny alatsinainy 25 janvier itératif commandement zany hoe abseo entiny bonne foi anareo fa tena vonina natateraka zay tsy nahazo baiko izy dia rehefa tsy nahazo baiko izy zany dia ny ampitsonina verina indray le huissier natateraka ny hoe procès verbal de refus d'exécution d'une décision de justice zany hoe ty zany dia manamarika amin'ny vaditany fa tsy notaterana ilay didim-panjakana dia ny andro ihany zay efatra amin'ny rahalahy didim-pitsarana hoe andao mena herinandro air Madagasikara sao dia mbola mikondory zareo ao mety tsy mora ihany angamba fanekena ny fiverena tsika efatra amin'ny rahalahy andao mena herinandro tonga kosa ny herinandro dia nanantona teny anivony tribunal izay dia nametraka plainte izay pour non-exécution de décision de justice dia nandeha teny le plainte nandeha teny le plainte akory ny agaganay noentina teny amin'ny nivon'ny police économique dia mba noentina teny daholo ny atotataratasy mba iprovena fa ao le mauvaise foi fa voarainy air Madagasikara ny atotataratasy fa tsy nitaterana gaga nefa izay madame Lalatsina fa voaka voany classement sans suite manque d'élément légal inona dika le classement sans suite tsisy toy antsony ary na ny avocat-nay raha nandeha nitsery an'ity classement sans suite ity tsy nahita an'ity fa isoraka mihitsy zany fa dia hitanay ihany le izy efa mipirana tany amina toerana zay tsy eritreretinao sy tsy heverina koa suite manque d'élément légal dia ao anatin'ity dia la décision du tribunal administratif est devenue définitive comme l'atteste le certificat de non recours zany hoe rehefa nivoaka le attestation de non recours zany dia midika fa azo ary définitif amin'izay le izy fa inona ho amatsy an'ny zareo mahay lalàna dika hoe suite manque d'élément légal zany hoe le izy dia tsotra misy vide juridique au niveau ny conseil d'état sy ny tribunal administratif noho izy ireo vao ataontsika hoe tribunal vao tatio arina zany hoe raha misy didim-panjakana mivoaka ka ekena fa hoe marina ary tokony ampiarina fa raha tsy ampiatra azy ny fanjakana dia inona kosa zany no sazy omena le fanjakana dia zay zavatra izay no mbola tsisy ozy vide juridique ka tsy mifanjakana fa ny air Madagascar ka izy zany tena marina raisiny zareo hoe société d'état io dia fanjakana zany io ary ny zavatra zay le mbola nanangatany le bonne gymnastika ihany ange zany monsieur Radorabarlama sarao fa mihevitra foana ohatra ny tale général amin'ny air Madagascar fa au fonctionnaire de l'état hatramin'izay ary te jouirany zany prérogative zany dia nivoaka avy teo ary le izy madame Lalatsina dia nandeha zay hoe inona ny recours farany jerevanainy constitution dia anatin'ny constitution misy hoe le premier ministre veille à l'exécution des lois dia nandeha zay nanantona tamin'ny 5 avril nametraka totataratasy zay teny anivony atao hoe direction de la législation et contentieux reto daholo ny atotatara nangatana taminay ny grosse original fa hoe sezisiavany air Madagascar ny andro zay tapabolana kosa lasa zay nandeha nidina njoro teny amin'izay tsy hitatsony zany fa tapitra zay zavatra rehetra voafaritra ny lalàna azonay ampiasaina hitakinana zay fampiarana zay didy pitsarany zay fa rehefa mandinika an'le izy ange andre matoradorabarlala nareo ve tsy mieritreritra hoe tsy hatrany ampiandohana kely ny aritsika na ny chance anareo anatina combat juridique ao anatin'le raharaha satria
mamitombona loatra rahalay hoe tokony mitaky ianareo a ary tokony rariny loatra ny amerenanareo iasa araka te andin'ny faharoa le mivakitsika teo ity fa le izy zany efa hoe misy velléité zay zany ampiasatsika an'le mo misy finiavana avany amin'ny fitondram-panjakana ihany efa tsy tia apititra anareo profon'izany ty hoe classement sans suite izay navoaka tamtampoka tsy de fantatrareo loatra nampisolo vava raha somary gaga hoe nisy an'izay classement sans suite zay dikan'izay tsy combat juridique intsony fa efa tsy any na de aty amin'ny côté anareo aza ny lalàna tsy azonareo entina miady zay resaka lalàna izay zay madame Lalatsina tena am'le fototra ijoroana efatra am'ralahy zay efatra am'ralahy zany mifanaraka andao rangatsika tsy hijery ny isatsika andao tsika mety efatra tsika fa mbola misy ray koa miaraka amintsika je le atao hoe Jesosy de andao tsika hitsangana fa ninona mety araka amintsika na tsy araka amintsika raha resy lahatra tsika andao mba hampijoro an'izany fahamarinana zany eto amin'ity fireneny ty zay zany ny tanjonay hoe andao tsy hanao intervention andao tsika tsy hoe andeha hoe hiditra ry anao kolokolo hoe aoka fa misy didy tya mba ataovy zay andao mihitsy tsika teny hipetraka amin'ny toerana maolo-pirenenantsika hijery hoe atraizany tena fetrany ty lalàna eto Madagasikara ty de andao mba tena hiady mihitsy hoe ny lalàna ngetsy no atao ho an'ny manakatao sy ny mahafatatr'olona fa mba mety manakatao ihany zay mety mahafatatr'olona ihany zay fa andao anaraka mihitsy mba ho ifampijoroana an'ireo majinika araka le fantenenana asana syndicat zany mitondra ny feo majinika hoe andao ranga fa tsy hoarany tsirarany foana sy nitsindry azo lena foana majinika noho ny tsy fanana noho ny tsy fahafataran'olona andao tsika hijoro de zay no mahatonga anay hoe zay tsy manaiky intervention ary zay tsy hanao négociation fa ny anay zany de tsotra fotsiny apiaro lay didy zay nivoaka ary nareo ve tsy afaka mba nirava le fierté kely mba nampirina kely le ampo de nangataka tamin'ny fotoanandro nefa nisy an'le hoe tana mifona ministre zay ministre teo aloha de mba réintégré nareo de milamina samy vity tsy afaka mba nanao kely an'izay ve mba nampandefena kely ny ampo zay aloha madame Lalatina ary zay zay sokany izy telo mirahalahy nama nanapa-kevitra zay fatary te andao tsika hifaty any anao rosom-pifatika any isakarivo tsika vo isakafo izy koa mijoro eny miriraka na ty namako ty ary riraka efa lehibe fa lehibe ihany izy fa andao tsika hifaty any fa tsy maintsy rezintsika koa tsy maintsy azeratsika koa asehotsika mihitsy hoe iza mariny zany Jesosy tomponay zany ary ny tanjonay zany de zao hoe io misy teny soratra masina zay indray na tsy hamonjy andray aza ny Andriamanitra zay tsy akoaka na oviana na oviana fa Andriamanitra tsy andriny hafa andrinay tendrasanay eo amin'ny lohan'ny barrière ny vata ary endrasanay eo anolohan'ny direction générale fa tsy maintsy hamaly zao Jesosy zao hoe de zay zany tena tanjona efatra amin'ny lalàna dao hijotsika dao hijotsika de zay no hoe hijoroanay eto raha misy hoe tolona ho any araka ny tena teo ndao rangatsika mba hampijoro ny fahamarinana eto amin'ity firenena ity ohatrany hoe tsy ahitana rariny lay ady amin'ny fahamarinana raha eto amin'ity firenentsika malagasy ty fa be da be zany hoe raha misy lesona tokony hotsoahana ve tsy ohatrany hoe indraindray suicide ihany le miaro ny marina eto amin'ity firenena ty tinge madame Lalatina tsy maintsy mba misy any mijoro any zany rovina tsika imenimenina Facebook ve imenimenina sy ale anaty toeram-piasana sy amin'ny radio sy ny sisa sy amin'ny radio sy ny sisa tena tokony ngamba fotoana zao hoe tokony mba hijoroana zay manokana malahelo mijery ny firenenay za tena hiteny anao zay efatra amin'ny rahalahy za aloko ny tenako tenena aminao nahita contrat ipaye ana 7140 € vao manomboka fotsiny voly zany tsy teny aminao mpafirin' zany ka raha makoresika eto fa tena 7140 € fa kaikaiky manodididina 100 millions mbola hoe zay menakavy kely ny zanako mbola mianatra any amin'ny sekoly anglisy